asa vela tadiavinao. Inona tsy anjarako ny amatatra an'izay fa anao sy ny tompo zay. Ka rehefa fantatry ny tompo asoanao dia mazava ny voalazan'ny Salamo 20:15 tapany farany. Ho tonga aminao sy ho azonao ny izay rehetra nangatahanao taminy. Dia inona moa zany tadiavinao mihoatra noho zany? Mitahiry ny fampianarana na ny teny izay nomena. Fa ahoana koa ny atao hoe fanahy ny fankatoavana? Ny fanahy ny fankatoavana koa dia izao: miaina sy maneho zany eo amin'ny fiainana sy ny atao rehetra. Miaina sy maneho zany eo amin'ny atao rehetra, zay natao hoe fanahy ny fankatoavana. Misy tena zany nomen'Andriamanitra, misy fampianarana zany nomen'ny ray aman-dreny. Miaina amin'izany ve ianao? Afaka maneho zany amin'ny fiainanao sy amin'ny vanim-potoana rehetra sy amin'ny trangan-javatra rehetra ve ianao? Zany natao hoe fanahy ny fankatoavana. Tena afaka maneho an'izany ianao amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra, amin'ny anton-javatra rehetra. Hoe nomenanao ty fampianarana ty dia mahajoro aho. Aloha mba hiresaka kely. Zany no mampalaindaina ny olona, na dia kristianina sy diakônina azy izy, na dia mpandray fanasan'ny tompo azy izy. Nampianarina tsara ny hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany, aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao, aza miakohako eo anatrehany, aza manompo azy. Katekomenina dia nampianarina an'izany. Fa inona ny tsy idiran'ny olona fifoazana ry avako? Inona mahatonga ny olona tsy mety miditra ao anaty sampana fifoazana? Tokana ihany ny fifoazana vao miditra ao dia tsy mamadika. Zay ny mampatahotra ny olona tsy hiditra ao, lasa tsy mamadika hozy. Dia misy fampianarana zany mena zany fa maninona tsika ny tsy mamadika? Tsy ity andro anio ity no hanazavana an'izany amin'ny tsipriany hoe fa maninona tsika ny tsy mamadika? Fa raha raisina fotsiny le hoe aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao, aza mikohako anatrehany, aza manompo azy, dia efa tonga dia mahavaly azy na izay ihany azy. Betsaka zany ny olona ao am-piangonana kristianina, mpandray fanasan'ny tompo, diakônina fa mbola te hikirakira faty. Mba tsy te hiteneniko hoe mbola te hilalao faty, satria milalao mihitsy angely miogaoga lanjalanja, mandeha manodidina ny fasana sy ny ohatran'izany. Misy moa dia miresaka eo mihitsy. Manahoana ny fitazoma ny fifoazana ny fampianarana tahaka an'izany? Mbola ao ve le fanahy ny fankatoavana, sa mbi amin'ilay tenenin'ny olona anankiray rehefa nanontaniana izy mbola piomana? Tato amintsika zany ny fotoana zany. Tamin'izany mbola tsy tany foibe fa tato amin'ny sonadaparitany. Filohan'ny fifoazana tato amin'ny sonadaparitany tamin'izany. Dia nanao dinika tamiko le raha matobe. Dia rehefa nanao dinika tamiko izy, ao anatin'ny fisiny maty ny vadiny. Dia nanontany aho, hono ary neny, ianao zany oviana ny vadinao no navadika farany? Tena efa tany amin'ny 10 taona tany ny pastera. Tsy efa fotoana ve zao tokony hamadiana azy? Nga ny fifoazana mahazo mamadika ntsony. Tena resy lahatra an'izany ve ho ahy ianao? Eno izy, fa miteraka firy ho anareo, anankitelo izy izy. Ka raha miteny zany ny ankizy hoe fonosin-damba dada ry mama, dia ahoana? Anatrika anao sa tsy anatrika? Za aloha tsy anatrika mihitsy e. Laory zareo anao any raha ohatra ka anao izy. Zay aloha zany dia efa nanomboka sahiran-tsaina kely hoe tsy hitaizany ankohonana zany ty raha matoty fa azony atao no miteny oraka izy afantatrareo moa fa za fa tsy madika ntsony fa mandana finosy aloha ny dadanareo. Raha izany fandehan zany no fandehanany resaka. Fa nitoizako le resaka fa tamin'le ray volana iny hoa fa nga tsy famadiny inona trehanao, inona nataonao iny? Zange ozy izy tsy namadika fa nasaina fotsiny aho tamin'iny fa tsy anay le lanonana fa an'olona fa amin'ny fiarahamonina le izy dia mba ny fiarahamonina dia nanatrika teo aho. Tratra soamatsara raneny. Tratra soamatsara raneny. Hoe izy zany tsy mamadika fa afaka manatrika famadihana zany. Tsy zany no fampianarana nomena hoe ianao rehefa tsy mamadika dia izao, tsy mandeha makany amin'ny fasa ianao fa mba manome fotsiny hoe ty solon-dambako. Tsy nampianarina an'izany. Hatraiza ny iainana, anyonana zany atao hoe
fanahany fankatoavana zany mba izara zavatra kely aminareo mba imezanareo tamin'ny taona 7 vao fidy tonian'ny fifoazana dia nitorony nataoko voalohany any dia ny taona 2 tao amina renivohim-paritany le fivoriana natrehako dia vao tonga anatona daholo ny olona dia mitsena eo zany ray aman-dreny toby sy mibirao ny fifoazana dia iny keo zany misy mpiandro tonga misy mpiomana tonga dia nisy nanontany anatoboka azafady je misangatsy naka aty dia za moa zany sy taitra io James io fantatro le tiano tenenina hoe pasteur Rabeatonina James dia tsotra fotsiny teneniko ono mbo kely niarany lalokanety taminareo nga zany dia sy namaly izy fa tonga izy dia niodina dia laza dia izy le ray aman-dreny toby tonia zany ny fitezana miandry atsika zany fa dia maherezy ianao zany ray zany tonga atao an-tsaiko dia ny hoe le rangaha lehibe nosoloko zany pasteur James zany nosoloko zany ary zoko mahery ny 10 taona zany ray aman-dreny zany nefa zany nantanin'le olona hoe James sangatso avy eo toy zay fio ny an'lary ajony nga iary jaune tsy ho avy aty ray zany fa niantelazy efa mivonona ho amin'izany moa zany ahoana ny iainan'ny olona mba mahafinaritra raha mandeha ianao zany manomboka eto Rivomamo mandeha makany Miarinarivo Soavinandriana makany Tsilomandridy ny fifampiatson'ny mpiandro sy mpiomana dia dadato sy nento any amin'ny Toto Farasoa le izy any amin'ny dadatonjaka le izy any amin'ny tena ohatrany hoe voataiza dia miezaka vao miteny fotsiny zany aloha dia fantatra hoe fifoazana zany aky ny ary zany fa aleo tsy afeny fa ndraindray io tsy apozin'ny olona ao anatina fisy eo manao dinika izy ao any fa iza moa ny pasteur any aminareo any tsy fantany hoe fa eo ambaniko eo ny mifisy Théodore mpiomana mpiandry misy nom prénom le pasteur izy zanaky le pasteur fa Théodore tena lasa mandetika andrainao manova fampianary tsy zany le retsy io nge tsy hoe bandikely lalana lokanity terina tahaka zany ray aman-drenynao nge zany apetraka ary zany laza aminao fa zany neny lava zany nareo ray aman-dreny pastora teo anivony lotoeran'ireo azy tena manaja zany zao ny teny mama andao aloha miresaka amin'ny mama aloha tena napetrany amin'ny toerany fa tadio koa nefa fa ny ao ambadika izay teneninao ray aman-dreny kio dia mahay mipetraka amin'ny toerany maha ray aman-dreny ataon'ny olona ahoana ny anaja anao raha ianao aza tsy mahay manaja ny tenanao dia hitanao zany hoe mipetraka amin'ny toerany zany ray aman-dreny zany mipetraka ao amin'ny toerany raha sa manoka aloha zany tena tsy afeniko anao fa zany nangidy indrindra teo amin'ny fietrehako ny fanompoko satria pasteur James Rabeatonina dia ray aman-dreny be ny talohany dia mbola ray aman-dreny be mihoatra noho izy kio tony amin'ny fifoazana fa za zany niditra tony amin'ny fifoazana 9 taona ahoana moa zany zao tsy hoe taona fotsiny kely fa mivatana koa tsisy ahoana moa zany ny anajany olona fa dia tena niezaka nametraka hoe voafidy ianao andraikitra ianao dia mipetraka eo mitoerany maha ray aman-dreny ianao ary rehefa ray aman-dreny dia tsy misorona amin'izany maha ray aman-dreny zany mananatra ho an'izay tokony anarana miteny ho amin'izay tokony hitenenana manitsy ho amin'izay tokony ho ahitsy dia mba manome bravo an'izay tokony homena bravo ahoana moa zany hoe fanahany fankatoavana zany manaja sy manaiky ny fandaminana zany anisan'ny tarazo tao amin'ny fifoazana
ary ny fifoazana tezaina amin'izany fanajana fandaminana sy fankatoavana ny lamina zay nomena zany. Zany nge tsy de hoe vaovao ny fiainam-piangohana akory fa efa fiainam-piangohana mihitsy zany hoe manaiky sy manaja amin'ny fandaminana zany. Jereo tsara fa voatao batisa ny anankareo olona anankiray dia zao ny fanekeny. Manaiky ve nareo ny anatanterahany fiangohana ny fitezana tokony atao amin'ity zazy ity. Eny tompoko. Atokana diakona ny olona anankiray mba hitandrovana amin'ny firaisan'ny fiangohana tsy ho simba dia anaja sy akatony voalaza ny foto-darana sy ny fitsipika. Ny fanajana fandaminana zany efa toejaina volena ao anatin'ny fiangohana fa tsy ny fifoazana fotsiny manaiky an'izany. Za moa mampahery ny mpiomana foana rehefa tonga fotoana no vanadinika. Zay nge ho tamin'izay natokany, tamin'izay natokana ho mpiandry, satria natokana ho mpiandry mihitsy aho. Raha pitso maharaina mivalo no nomboka ny fampompivavahany, ho fanokanana anay, anio alina miray sasany zay vao mahazo valo teny hoe atokany ianao na tsy atokany ianao. Tsisy torimaso manjary mihitsy amin'izany, tolona mbavaka amin'izany. Zao mpiomana moa zany efa milamindamina ray volana dia miloha dia efa fantatra. Efa mipetrapetraka hatramin'ny kisoa anaovana arrosage sy ny olona invité hoe ho avy anatrika zany. Zay tamin'izany. Ary alaisinao sary an-tsaina hoe zany olona hoe miala avy ety Antananarivo ianao andeha ho an'ny Sotanana hiatrika fanokanana. Fa tonga ianao manao dinika dia ny any miteny hoe tsy atokany ianao. Saotra tompoko. Fa tsy mbola nitsoaka hoe andeha zany hivadika katolika. Manahoana ny fiainam-pakatoavana amin'izany hoe misy fandaminana apetraka izany. Ny mpiandry zany, ny fifoazana zany tezaina mihitsy hanaja sy hanaraka fandaminana. Rehefa zao ny mamety, za moa zao dia niteny tamin'ny Dadatonosintsaka fa maninona ndreky nareo miova lasy ty ho atsisaky ny oktobra nga nareo manao an'le herinandro ny fifoazana. Zany ozy izy fa hoe nalamina kely mihitsy fa mirotoroto be le amin'ny fotoana iny dia nangataka tamin'ny fiangonana zay mba meo fotsiny zay rehefa ohatra mba misy malalaka na dia nomendry zareo izy hoe avril misy fa eo mba malaladalaka dia eny ary dia andao fa raisinay le avril. Zany le fa tsy hoe rehefa tsy oktobra dia alohanay tsy misy tsy misaotra nareo amin'izany fanajana ny fandaminana zany. Toetsay mpifoazana zany ny fanajana fandaminana. Ary raha vao miteny hoe manaja fandaminana ry avako, manaja fandaminana dia tadidio fa tsy fanajana fandaminana ny am-piangonana ihany io. Zany fanekena amin'ny fandaminana zany fa fiainana mihitsy zany io fanajam-pandaminana io. Fiainana. Tena zavatra mikoriana ao anaty raha mihitsy zany. Dia marana azy fa na ny fankatoavana manome haja sy asina zay tokony ho hajaina. Zany ny fiainam-panahy fifoazana. Tarazo-pifoazana zany. Le fiainam-pakatoavana manome haja sy asina zay tokony ho hajaina. Zany tsy lavitra ny soratra masina zany. Tahotra ho an'izay tokony atahorana, haja ho an'izay tokony ho hajaina. Dia io toetsaina io zany. Tsika ihany zany zao mamaly manahoana. Mbola misy ve zany fanomezan-kasina sy fanomezana haja zay tokony ho hajaina zany. Efa nilozan'ny fiarahamonina zany efa nilozan'ny fiarahamonina zany. Zany fifanajana zany, lozan'ny fiarahamonina zany. Fa tsika zany amin'ny maha-olon'Andriamanitra tsika mitazona an'izany dia mamboly an'izany foana hoe andao omena haja zay tokony ho hajaina, meo asina zay tokony omena hasina. Dia mahavariana ao amin'ny fiaina am-pifoazana. Indraindray le olona anankiray efa manananitra ny 80 taona fa le olona anankiray mbola vao mpiomana 13 taona fa dia fanome asina eo miantso ilay manakaiky ny 80 taona. Honary itoto ihany nefa le toto atsony eo zafikely ny na zanany. Mifanaja, mifanome voninahitra. Endrika anankiray anehoana ilay fanahiny fankatoavana ao anaty zany. Raha mamita anazy ary avana ty zao. Ny mpitondra, ny tantara, ny fotoana dia mety hiova.
mety ova fa tsy otsony zany dadatorako jandry dada rainsolambo ry nieny lava ry nieny ravely fa tsy otsony zany fa misy mpitondra misy tompon'andraikitra alefan'Andriamanitra mifandimby ao anatin'ny tantara miova ny tantara fa ny zavatra tsy miova na miova aza ny tantara na miova aza ny mpitondra na miova aza ny fotoana ny zavatra tsy miova dia zany tarazo ny fiainam-pifoazana ny fiainam-pakatoavana zany ao foana io ny endrika isehoany ny mety mivoatra kely fa lay toe-tsaina dia ao mandrakariva dia ny tompony taridalana antsika riavako ny tompony ampahery antsika ary anome antsika koa ny fanahy ny fahendrena satria rehefa tsy tarihan'ny fanan'Andriamanitra sika dia sarotra ao antsika ny anaika an'izany sarotra ao antsika ny toe-tsaina mantsy matetika dia zao rehefa milefitra ianao dia namany resy zay ho ny fomba fitenin'ny hafa rehefa tsy miteny ianao namangina dia izy ny hafa hoe vohiny zay fa ny fitezan'ny soratra masina dia tsy zany Jesosy ange tsy resy raha nanaiky viravirain'ireo fahavalo Jesosy ange tsy resy raha nanaiky omboana teo amin'ny hazo fijaliana fa Jesosy nanaiky ny fandaminana satria raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famonjena tahaka ny nankatoavany an'Andriamanitra rainy ho tonga nofo no nanekeny-kio ankatoa hatreo amin'ny hazo fijaliana mba ho tanteraka amin'ny famonjena mafy zany nataon'ny tompo zany fa fianarana no men'ny tompo antsika mba hitoetra ao antsika koa zany ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen adiny ray zany zay niteneniko zay satria dada Tonasonjaka dia niteny hoe eo amin'ny adiny ray eo dada ny anjaranao dia zay aloha no azoko ifampisarana asa moa zany fampianarana zany na misy fanontaniana zany na atao hoe ambava oma na ampomiheritra dia eto tsika asa averina amin'ny fitarena avy aloha zany so misy fantamina sa tonga dia fa sa tonga dia mamarina sy ny etsetra misy fanontaniana very avako misy rakitra aloha ay misy rakitra zany aloha fa arasanatria misy ny fanontaniana dia antsika mamaly rehefa avy eo ivavaka isika Andriamanitra rainay tsara indrindro ny teny taminay ianao ny tamin'ny alalan'ny fampianarana ampitondrainao ny ray aman-dreninay tamin'ity anio ity misaotra Tompo misaotra fa mbola manana anjara tsara tokoa izahay nahafahanay ny heno ary nafantaranay indray nampatsiahy anay fa izahay dia tokony hanana izany fanahy ny fankatoavana zany Tompo misaotra Tompo misaotra satria nazava taminay rehetra izany iza ny tokony hankatoavinay tenao Andriamanitra rainay ilay teninao Andriamanitra ary zay ray aman-dreny nomenao anay na amin'ny lafininina zany na amin'ny lafininina mitaizanay dia tokony hankatoavinay ireny misaotra Tompo fa manavao indray ny toe-posy toe-panananay zany mba tohinina tokoa moa no iainanay zany fanahy mifankatoavana izany eo amin'ny fiainanay iray manontolo na ao anatin'ny tokantrano zany na amin'ny fiarahamonina na hatra ty am-piangonana na hatra eny an-dalambe eny aza dia ataovy ao anatinay ilay fanahy mifankatoavana ka afantaran'ny olona fa epistily mandehandeha izahay afaka mijoro vavolombelona ny amin'izany finoananao Jesosy Kristy anananay izany fanahy mifankatoavana izany dia misaotra Tompo misaotra fa mangataka hatramin'izany fanahy izany izay ao anatinay tsirairay avy hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra hitoetra ao anatinay ny teninao ka hiainanay izany dia raha sy laza dia aonao rery andro Tompo tsara indrindra misaotra Jesosy za mivavaka izany dia angatanay amin'ny anaranao ilay nampianatra mivavaka nanao hoe rainay eo sy ny an-danitra
ho masinany eny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao dia tany taky ny an-danitra omeo anay io ny anasa zaonay ary mamela any ilokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay raha mitondranay fankampana manafahanay amratsy ho anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Dia mitodika aminao zay pasteur tena misaotra data dia na mankasitraka ny amin'ny fampianarana satria mamelombelona ao anatinay tsirairay avy indray zany fanahy mifankatoavana tokony ananany tsirairay dia mba hoarahanay sakatoavinay tokoa n'izy zany dia manona ny fiadanana ho anao sy ho an'ny ankonanao ary zay rehetra nananao misaotra tompoko ya. Dia mitoy ihany ny fandarantsika ara-pitso ny andro fadimy farany izay mitondra ny lohahevitra hoe teolojian'ny azo fijaliana sy ireo teny fito lazain'i Jesosy Kristy. Pasteur Rakotina Valina Maholy izay mitandrinao amin'ny efitsika mambotately nitondra an'izany rapiso dia tonga avy maratrany fa zava-dehibe ny manovo fahalalana. Androso amin'ny rakitra ary sika an'olo tena ho an'ny tompo ny zanaky ny feofy no anao hira. Nefanahini Jehova tumpun atomina Satria nao Jehova fananusutranai Ituriteni sumafali Nanirakanai mana sitrana Ari turi fana amini bapu Efanahini Jehova tumpuna tomina Dia nao Jehova fananusutranai Ituriteni sumafali Nanirakanai mbana sitrana Ari turi fana amini bapu Wananganani efarampaisa Ari ambuari nani efala Dewa bausina ita itite pulina Kanifanai masina nitocha Ifalisira vamini Jehovah Ifalisira vamini Jehovah Efunai anumpona handia manicha Satria notafiny fitaina Eo anatreany firenena Famarinana sy famasinana no iananay Wananganani efaravaisay Ari ambuarinani efalam Dewa vausina indra ity tempolinao Kanifanay masina ditetrao Wananganani efaravaisay Ari ambuarinani efalau Dewa vausina indra ity tempolinao Kanifanay masina ditetrao Wananganani efaravaisay Ari ambuarinani efalau
masinao fitatra itsangana isika rehetra ny olotra ny rakitra ira 5:70 ny andimy voalohany ihany. Raisonao ry tomposoa ny fanatitra iza amasino avonkoa zay atolotrayana raisore hoana ho falaty tsitraka raisore hoana ho falaty tsitraka. Haritra hitsangana ihany tsika ataontsika ny hira rovy ao tompo mialohan'ny anoloran'ny ray aman-drenitsika ny tsodrano. raiso ny tsodrano izay atolotra anareo amin'ny anaran'ny tompo ary andriamanitra ny fiadanana ny amasina anareo samy ho tanteraka ka aoka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika mahatoky izay niantso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Mipetrahary ihany dia samy manao vavaka mangina ho fisaorana ny tompo tamin'izay nahazoantsika ny ombona teto amin'ity toerana ity tamin'izao takariva izao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mirary soa antsika rehetra ry havako za mahita an'Andriamanitra.